Backstage sehatra ho an'ny mpanakanto ito amin'ny Skyone iarahanao amin'ny rojo sy navaly. Tonga amin'ny fotoana narana mifandarina Backstage indray isika ao amin'io ary atolotra ny arahaba ho an'ny tsirairay avy indrindra ho an'ny fianakaviam-be ny Skyone izay manaraka amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ary dia tsara ny safidinao. Vahiny vaovao indray no entin'ny fandarina ao amin'io nefa melohan'ny anonako ny anarany dia tahaka ny mahazatra ohatra ny karazana efa hoe izay mihitsy ny filamatra atao anatin'ity fandarana voalohany ity dia andeha aroso aloha ny hira voalohany an'ny vahiny dia fantatra hoe iza ny vahiny ho raintsika andao arahantsika avetrany ary. Feno sautri ti fuko maziari Jangumenai Zavatu isaranjozi hakyutani sai Izayai mana Atakuona ni angina matsapi fiti Izao tontolo ianantsika dia fanomezana fahasoavana na ireo zava-tsoa fafiny na ireo niriko ka nolaviny na velambany iseo inoko Sitraku anao Feno sautra velonay na Feno ele sitakira o tontolo no ari ivelumana na iti andro subipusaka ni zavaboary manodidina nyamitsikiare etra fitiavana tsy misy Mbola saotra no asetriko ireo sedra nampiainana ay indray mila tsy ho tanty mandratra nefa nozakaina aiko anefa fanatavo ireny anitsy nanidiako mba hiatrehan'ilay oavy manjavozavo ny fiainan'izay nomenay na ny soa na ny ratsy dia fantatro fatendrin'ilay
ira fiderana no nentin'ny Farakely tamintsika teto a izany vahiny ho raisina ho amin'ny an'io avy hatrany dia mitodika aminao Farakely miaraba zao moa tsika vao tafahoana tao aorian'ny famaranana ny taona 2024 ataoko angamba mbola tsy tara raha izao ny fandarina backstage vao miaraba anao miaraba ny ekipa anao na tratra ny taona vaovao 2024. miarabanao Naval, miaraba ny mpijery rehetra ihany koa ny tokantrano any dia miarabanao sy ny ekipa rehetra ihany koa natratra ny ity taona vaovao ity, indrindra ianareo any tokantrano sy ny mpakafy Farakely rehetra. Hatreto ihany koa dia isorana manokana ianao nanaiky ny fanasana na dia heverina zao hoe tampotampoka ihany ny antsokanao Farakely nefa atao anatin'izay hoe tampotampoka izay dia ny fanojo ny eritreritra isy Farakely satria misy zava-dehibe ho atolona ho atsika menakavy any amin'ny tapany faharoa ny fandarana any. Ao anatin'izao fahatongavanao zao Farakely avy hatrany dia ny fantaniana angamba ny apetrako aminao hoe lavalava ihany izay lalana nale tao anatin'ny sehatry ny hira sy ny mozika izay. Azonao fitinina kely ve ireo dingana ny lalovanao? Marina aloha izany hoe lavalava kely na dia mbola zandriny ihany ary fa mbola kely dia nanomboka ny hira, izany hoe 7 taona dia efa nanomboka nampidiriny dada ny hira nampianariny piano tamin'izany dia nampianarina ohatran'ny hoe chorale kely izay efatra mena dada ao an-trano. Dia tamin'izany efa nanomboka ny hira sady ampianarina manaraka n'ilay mitendry amin'ny piano iny mianatra vocal tamin'izany. Tany aloha ny etombohany aloha raha ohatra izay no ilazako azy dia avy eo dia toy niditra chorale avy eo rehefa taty aoriana satria nianatra catéchomène dia tokony miditra sampana dia nanao chorale avy eo nisafidiny chorale satria ireny no ankizikizy nitovy dia tany amin'ny chorale dia mbola tsy niolona tao fa nisy namany dada izay nahita na niteny maninona raha taritiko ampandihy ianao dia mbola nsitominy indray nandeha nampandihy kely tamin'izany moa namany dada ilay izy dia mbola kely tamin'izany mbola classe de seconde angamba tamin'izany dia navelany dada satria namany dia izay no lasa nampandihy avy eo dia avy nampandihy dia mbola nisy tantinako izay indray nitarika nanao cabaret dia nanomboka teo zany nanomboka nitady lalana hoe ohatry ny ahoana marina ny zavatra tiako atao satria hatrambola kely nefa nanofinofy eo lasa pira efa taty arindrina zany fa tsy tena hoe le tambola kely dia nanao cabaret avy eo dia teny nandritra ny ngamba heritaona 2 taona teny dia nisy nahita indray avy eo dia lasa randratelo dia avy eo tao anaty randratelo no sady Farakely sy laza niaraka tamin'ny laza moa zany dia zao zarery dia nisy fotoana koa efa tany niasa tany amina studio zay nanao mamendy lala nanao iza moa zanak'iray andimby lalasy lanto zao nisy album an'izay izay niarahako tamin'izareo misy maromaro zany tamin'izany fa tany amin'ny studio tamin'izany. Misaotra anao mbola hotohizana ny resaka mahakasika an'izay fa voatetinao daholo izany ireo dingana rehetra izay heverina hoe tokony ho lalan'ny mpanakanto rehefa tonga amin'ny tanjona sala amin'izao. Ty aloha ny hira manaraka tafaray isika roa hainao tsenjery izy ity araony.
mariana moa fa efa nisy fotoana farakely sy laza nandalotra atao anatin'ity fandarana backstage ity ny mahatonga hiteny an'izay farakely dia izao ohatra ny somary nisy adinonao kely ilay dingana alohany nahatongavanao amin'izao sehatra hoe farakely mandeha irery izao nisy fifaninanana nandraisanareo menadahantsara ie marina izay taona valo sy roa arivo tany angamba raha sy diso nisy fifaninanana maromaro nandraisany anjara fa ny tena hita indrindra angambany dia nisy hoe randrana tena ty izay tamin'izay fifaninanana ay manakaiky ny andro ny mpifankatia mihitsy isika fa tamin'ny andro ny mpifankatia nanaovanay an'izay ry zay nanaovanay an'ilay fifaninanana tamin'izany fa tsy hoe tsy lany akory izay fa nandray anjara fotsiny tao anatin'ilay izy izay sy laza izay ny netombohan'ilay farakely sy laza fa miverina indray ao anatin'ny ivo mifandarana satria ianao moa zany tena vahiny manokana no ato anatin'ity fandarana backstage ity io amin'ny an'io idira kely angambany eo amin'ny sehatra ny famoronana raha mijery ny hiranao izay niazakazaka tokoa ny famoronana azy nandritra n'iny taona 2024 iny ary tsy nitsahatra zany hatramin'ity fendohan'ny taona 2024 ity izy ny tena mamorona ao anatin'ilay hoe tarika farakely ve tena tarika sa rehefa tononona izy dia hoe farakely fotsiny aloha izy zany raha ny tena marina fa nefa tarika koa izy satria ireo mpitendry miaraka amiko ireo ihany foana no miaraka amiko rehefa misy zavatra mihoatra fotsiny izy no hoe mila ho lafa dia miantso ekipa hafa ny famoronana aloha zany dia izay sy andry no tena ao anatiny na ny feoana ny tony tena konikonina azy eo ie raha tsy diso somary ohatra mizara kely angambany ianao aty amin'ny tonony kokoa ie any amin'ny tonony kokoa fa misy fotoana manao melodia ka dia efa nany amin'ny arrangement no tena iandra no tena base aloha zany fa rehefa any amin'ny studio izy avy eo no manao ohatrany hoe manao mélodie de base zay any amin'ny répétition dia avy eo rehefa any amin'ny studio izy avy eo rehefa vitako ny tonony sy ny mety hoe pitsopitso ny atsapako an'ilay hira satria misy an'izay koa ilay izy dia rehefa any vao tena nosy ny teny vazaha hoe miafine ngambany tsy haiko manatsara azy tsara i farakely maromaro ny mpanakanto miara-miasa amin'ireny mpanantalenta amin'ny famoronana tononkalo ireny ianao ve efa nieritreritra an'izany sa hatreto aloha ny famoronana ny hira ny farakely dia miainga avy amin'ny hoe famoronana manokana avy any aminao mihitsy sa efa mba misy fiarah-miasa amin'ireny le hoe mpiantsa tononkalo mpamorona tononkalo ireny ie misy olona zao nanome tononkira anahako fa za somary sarotiny kely amin'ny resaka tononkira satria zany safidy manokana ny tononkira faly zany hoe zavatra na manao hira misaraka ary dia misy fanantenana foana ho ariana zany hoe zavatra mampifalifaly zany fa tsy
tsy de za loatra le manao zavatra mampalahelo be le tena zany hoe maneho fomba fijery miabo zany ianao ao anatina angambany zay angamba ny ilazako azy satria ohatrany hoe te hitondra zavatra mampifaly olona fa tsy le mifanohitra amin'izay lasa mamendry fendro ho an'ala izy fa tsy hoe miteny anizanisa akory a fa za no nisafidy an'izay de zany hoe misy olona manome tononkira na misy tononkira hitako eny de teneniko izy hoe azoko ampiasaina ve fa tsy miara-miasa foana zany rehefa mety amiko le izy tsy olana mihitsy. Anisan'ny hira nalahatrareo izy ty a nalahatrareo mpakafy andeha tonga de ho arahantsika avetrany ary. reto mpiara-miasa amin'ny Farakely izay netiny reto efa endrika sy anarana tsy izoviana ntsony izany tsy mahalala ny sefo ry sakabe ao anatin'izany hoe tontolon'ny fitendreny zany ary namana tsy mahasaraka anao mihitsy angamba Farakely na iza sehatra ahitanao ajantsika hatreo ny amin'ny resaka famoronona efa mazava iny fa fantaniana kely izay iombona ny artista rehetra izy ity matetika rehefa ohatra hoe miakatsehatra amin'ny fandaharana sahala amin'izao nareo inona kay ny tena olona amin'ny mpanakanto
tsapanao amin'ny mahafarakely ianao? Amin'ny ankapobeny aloha raha ho anahy de sehatra le fafana mahazo sehatra zay aloha zany hoan'ny rehetrarehetra mihitsy hoan'zay zay vao misondrotra zany de iny le miseho sehatra iny le mahazo sehatra iny de iny a be de be ny mety anton'iny mety moyen mety hoe le fafana matetika moa zany misy resaka materiel foana le izy na ara-bola na ara-pitaovana de io koa mila olona manohana le olona manohana teneniko hoe tsy voatery resaka materiel fa tena arak'hevitra zay za isaorako be de be anareo manodidina satria tsy misy manohana misy ny tiako tenena hoe tsy mamela irery fa tena rehefa misy hoe hitany tsy mety mitenina rehefa de tokony ho zay le izy hoe misy manao an'izay fa indraindray lasa manao anjambana rehefa tsy misy miorienté misy manitsy ianao zany hoe ho tia le izy na tsy tia de fa zay ny tena hitako fototra aloha zany. Ary niady eto amin'ny resaka piratana ny osika mba aiza ho aizy farakely amin'izany? Za aloha re olona de tena tsy hitako zay tenenanareo fa za mihitsy ivarota le olona eny amin'ny esplanade Analakely tena loza le izy tena fihetsika ao manoloana an'izany rehefa mahita an'ireny tena hiady amin'le olona masahirana be tsy hiady amin'le olona marary fo fa mihodina fotsiny a de aleoko tsy tena zay hoe indraindray tsy mety le tsy hita zany zay fomba hitenenana le izy fa tena tokony misy tompon'andraikitra manokana mihitsy angamba mandray an'iny fa tena sahirana be mihitsy izahay raha ho anahy manokana zay tena manome lanjana resaka rakikira satria za mahatsapa hoe ny rakikira no ohatrany hoe kara-panondrona artista tokony manana zany tokony manana rakikira ianao toy ary ireny satria ireny mipetraka ho tantara sy ho hijerenanao foana na iza na iza de nefa le izy sarotra resahana. Fijeriko manokana izy ity ry Farakely mahita ny mpanakanto ny mpanakanto eto Voatany zany no asiako fanamariana kely rehefa tena nandinika asa mety tsy mitombony ity fa averenao amiko ny teniko fomba fahitako azy ry Farakely de zao ohatra ny fampisitona mihidiny zany ny mpanakanto eto Voatany vao misy ray lasa kely de asa aloha hoe itsy ho radiso ny teniko fa ahoana ny fomba fijerinao an'izay fomba fijeriko zay fandinihako manokana zay. Le izy samy manana ny fomba hitondrany an'le mozika de samy manana le tanjona hotratrariny misy hoe manao azy ho tena asa fotsiny amin'izao de mifantoka be amin'izay izy hoe satria ty asako fivelomako de tsy misy manelingelina akoatran'izay fa satria ty fivelomako misy manao azy ho tena fafinaretana fotsiny zay tsy miraraha ny ambiny rehetra fa tena fafinaretana ary misy zay mandray azy eo anelanelany sady miasa izy no manao tsara de za ataoko hoe ngamba ny voafaritra ao anatin'izay anankitelo zay le izy de mety zay no mahatonga ny mety zay fahatsapanao zay fa le izy raha tokony ho izy tokony tontolo anankiray zay fanenana foana de tokony fanampiana foana satria miaka-midina zay izy io fa ny mpankafy miovaova rahateo ny tontolo sy ny zava-misy miovaova foana de tokony tarafina avy amin'ny fandrosoan'ny fanatontoloana hira roa avy hatrandray no anohizatsika ny fandaharana reny. Tena fi erizani
nonaniriko anao ny ahitanao oakakinao itoetra tsy ala ifelano naniriko anao ny fitiavanao hoay manontolo tsy mizarazara hoianao malala tsy makale hoay ny mahitanao eo anilako eo tena mafaly ay miendrikeo sarika miampiangolapeo tsy te ialeto ao satrikio iazonany tananao sambatsambatrao topazany masonao mifikitreo antratranao e ayanao satriky ny ora tsy kisakitsony ny andro tony oeo akaikinao ao itoetra tsy ala tikurambawa ireriny fu uai mamtulo timizarazara wiyanao malala timakale wai nimaitanao ewanilakweu tena mafalyai miendrikeo sarika miampiangolapeu tsy te ialeto ao satrikio iazonany tananao sambatsambatrao topazany masonao mifikitreo antratranao e ayanao oe ayanao ohatra nyverina kely amin'le hira farany no hirainao teo a tsy makaleo ny lohateniny raha tsy diso a hira vaovao ihany izy iny Farakely ie hira vaovao mihitsy izy iny ao anatin'ilay rakira faharoa ao ambadimbadika ao ka hosotomiko izay rakira faharoa zay satria izay ny anisan'ny zava-baovao entinao atao anatin'ny fandarana ao amin'ny anio manahoana indray izany rakira faharoa avoakanao zany raha resaka fohifohy aloha angambany a dia ty rakira faharoa ty tena malalaka be izany hoe tsy nasiako fetrany mihitsy na ny isa na ny karazany na ny zavatra ampiasaika ao anatiny raha mihoatra ny rakira voalohany izy dia ataoko hoe toy an'ilay voalohany ihany fa nefany koa nihoatra be an'ilay voalohany a satria tamin'ilay rakira voalohany a dia voafe tao anatina gitara fotsiny ihany fa ty faharoa ty a tena milalao zavatra hafa mihitsy a atao anatin'ity rakira faharoa ty raha tsy teny hoe ty rakira faharoa ty a mampiasa violon misy sax ao anatiny misy accordéon ao anatiny misy chorale ao anatiny izay tsy nisy mihitsy tany amin'ny rakira voalohany a misy fampiarapeo koa ao anatiny izay tsy nisy koa tany amin'ny rakira voalohany izany hoe tena nihoatra be
alerakira voalohany mihitsy tato anatin'ity faharoa ty. Zay zany zao mifanavozana voalohany tatarainao teo teto amin'ny lafin'ny fanatsarana ny resaka mozika zany sy ny fitaovana ampiasaina ao anatiny, fa eo amin'isany ve misy mampiavaka azy ihany koa, satria raha ny fitadiko azy teo amin'ny folo teo angamba ahitsio raha diso nisany hira navoakanao tao anatiny atotakira laharana voalohany. Ie, folo le voalohany, fa ity faharoa ty 5 zay tsy mbola nisy nanao aloha le izy, fa zany hoe tamin'izay nanao an'le izy voalohany de nananeritreritra zay hoe atao daholo le izy satria mamorona foana zay de atao foana le izy de hoe ampirinao le ataovy aloha ny anakifolo de akifolo indray de neritreritra zay hoe fa manina moa no folo fa rehefa io izy eo de ataovy daholo fa tsy hitako izay hitazomana azy eo. Coffret moa le style namoahana azy tamin'ny voalohany? Tamin'ny voalohany izy coffret fa tsy anankiray ity sy tena navadiko tsotra, c'était tsotra audio tsotra amin'izao mihitsy zay tena hozaraiko fotsiny aloha amin'ity voalohany ity zay ampafantariko ny mpakafy rehetra fotsiny aloha. Tsy azo nieritreretina nga Farakely hoe natao coffret ihany le izy de natao double album de nisy 7 nilany 7 nilany. Ohatra mahafinaritra be mijery an'izany Ie, azo atao tokoa efa misy nanao an'izay. mpanakanto nanao an'izay ihany fa tena lasa vakoka zany iny hafahafa kokoa zany mitahiry an'ireny ao atokantrano ao, mora tehirizina, haingon-trano ihany koa fa matetika anie Farakely ny zavatra hitako ny CD tsotra rehefa avoaka ohatran'ny akipilipilin'ny olona rehefa ao atokantrano ao izy ohatran'ny. Ie, azoko izay tenenao zay. Le izy zany nataoko hoe audio le voalohany iny fa mieritreritra ihany hoe anisy sarina le izy aoriana kely fa zany hoe izarina le izy ho fantatrareo fotsiny aloha de tsy mora koa le izy ny manao zavatra, tena tsy mora. Fa raha ataoko hoe tao anatin'ny 4 volana izahay nanao an'izay 5 zay de mety azokazonareo an-tsaina hoe mety ho fotoana firy indray ny avitanandraki-tsariny izay lavalava de lavalava tokoa. Eny ary hira roa avy hatrandray no arahantsika ary aloha andravahana an'izao fiarahana izao.
Jokati ferenange antika ai levi kwanyesa ai levi kwanyesa yab velundrawas matero was Jokati ferenange antika Si dico yamareu si bisi la vichai nama kwa kaya ilaza kozete na fyaina ku nino na manzu sini fifaliku sabia twampu na yanao na easy love vichai tena bangalota nani rayam nareo no tiani la quel na yanora is la vichai tena bangalota nani rayam nareo no tiani la quel sami nama na dik panafu safwai melody mapitun mapitraka fanai life tiavana mituda eriwai nino na mitranga nice isiai ti mafuye yana deo famalala kuteo mabiuai na yanao na easy love it try tena bangalota nani rayam nareo no tiani la quel na yanao na is love it try tena bangalota nani rayam nareo no tiani la Samitiku la genereu tena fiti tena tsisya soa twampu samitiku tiku na yara na musik samitiku mami kuya na reo na yaro na easy love it try tena bangalota nani rayam nareo no tiani la quel
melohan'ny natongavany teto amin'ny fandarana backstage moa dia tsy maintsy mba mifampiresadresaka kely ihany zay tao ivelany tao hoe ary nisy zavatra nitantarainy Farakely fa ambiance be tany amin'ny studio zany izy moa tsy mahalala ny Jack Thierry aloha ianao mihitsy angamba ny anambara hoe inona no nahatonga n'ilay safidinao hira 5 be zao no mandrafitra an'ity kapila mangirana zay ho avoakanao ty Farakely mba tantarao kely amin'ny mpakafy rehetra mijery sy mipeno aloha ao anatin'izao fandaran'izao ny ambiance nisy tao anatin'ny fiarahamiasanao tamin'ny Jack Thierry. Ie, Jack Thierry aloha zany tena izy no nanao ny fandraisam-piokatra amin'izay. Izy angamba ny tena mahafantatra indrindra ny nahako amin'ny resaka mozika raha amin'izay lafiny izay. Izy no niteny hoe alefaso foana isaky ny misy raha famoronana ary izy anisan'le manolo-tsaina teneniko hoe miteny hoe tsy mety zany na hoe ataovy an'izao itsio kely fa sao dia izao zany. Resaka arrangement izy. Ie, rehefa ao anatiny ao izy zany tsy hoe zay ataonao eo dia ataonao eo fa izy tsy manaiky raha vao enine tsy mety le izy fa manitsy izy. Dia zay anisan'ireo le akaiky ahy indrindra. Izy ny teny hoe alefaso foana zay vita avany. Zay voaforonao zany. Misy hira vita androany dia alefaso foana. Dia tonga any amin'izay le izy izay safidy zany zay hoe izy aleo atao folo. Dia izy tsy nety aza misy alatsaka ray ary fa ampidiry daholo. Nefa le izy 9 ary le izy fa le anankiray tena hoe aloha 10 fa sao dia lasa mihoatra loatra an'iray le 9. Zany hoe efa nisy isa ihany zany napetraka ao sy nieritreretinao folo mihitsy napetrako tamin'ny voalohany fa rehefa nenona daholo le izy. Ie, rehefa nenona le izy dia tsy manaiky izy hoe le izy tsy hoe mandoka tena raha hiteny an'izay fa tsy izay loatra le izy fa hoe le fahatsapan'zareo hoe manana fahafahana kokoa fantatra na bebe kokoa le olona arakaraky ny habetsaky ny hira ao anatiny le rakinkira dia avy alao izy be dia be fa tsy maninona satria manampy ny olona mahafantatra anao le izy fa tsy antony tehirizana azy eo fa tsy maintsy avoaka foana ihany amin'ny andro iray. Reto indray ny raha roa ho arahantsika avy hatrany na dia efa marabarana ny fandarana sady arsika.
Deus seja mavitonandalo Vaunian tuau de indianau Toruti ruti kalu kalu Nandaminani fukula sabau
Farakely amarana ny fandaranansika fantaniana somary daladala ihany nefa mba tianay ho fantatra ihany le izy. Ianao ve mbola tratra ny traky rehefa manao fampisehoana? Tena mbola tratra foana tsy mety afaka izany mihitsy fa ny fahaizanao migery azy eny ambony eny fotsiny fa tena misy foana satria samy hafa foana ny mpijery eny ambony eny fa tsy hoe olona mitovy dia matahotra foana foana mihitsy ka. Azonao ampianarina teknika anankiray monja ve izay hoe ohatra hoe feno olona be izany ao anatina efitrano anankiray fanaovana fampisehoana, ahoana ny fomba ifehezanao an'ireo maso be dia be ireo le vao miditra voalohany mihitsy ianao eo ambony sehatra? Miarahaba miteny mafy be Ary masonao ve nefa mibanjina an'ilay olona be dia be mijery manatrika anao? fa mijery global fa tsy mijery olona ray. Raha vao mijery olona ray dia matahotra fa mijery global dia miezaka meme foana rehefa eny ambony sehatra. Izany hoe miezaka mitsiky foana dia mianiany. Za aloha izany tena mianiany foana rehefa eny ambony scène dia iny manala an'ilay tahotra any anatiko any. Tsy kelikely fa tsy tena hoe tonga dia eo dia afaka ilay izy. Inona kosa ny fialambolon'ny Farakely ankoatran'ny hoe tena mihira? Za dia tia film, izay aloha ny voalohany. Dia za tia boky. Eny an-dalana eny indraindray rehefa eny an-dalana eny tsy maintsy misy boky foana ao anaty kitapo, ao anaty poketrako. Misy boky manaraka izany fa za tia boky, tia mamaky boky. Ilay boky io tsy hoe boky filozofia na ohatr'izany fa citation ana filozofy. tsy izay kosa fa roman matetika ny tena ao anaty tena boky vakiako. Fa nisan'ny tena malaza ny any an-dafindrika any Farakely sady mpanakanto izy mpilalao sarimihetsika. Mbola vitsy ihany aloha mpanakanto malagasy miditra amin'izay sehatra izay. Mba mieritreritra ny ianao an'izany ve Farakely ao aoriana kely eo? Atsoy aloha dia andramantsika hoe mety ve. Tena mbola tsy tao an-tsaiko aloha e. Tena marina tsy mbola tao an-tsaiko mihitsy fa mety azo eritreretina izany fa arakaraka le rôle jouena hoe inona le izy. Satria ne moramora kokoa ny olona tia mijery sarimihetsika mihitsy milalao rehefa iainany le izy. Rehefa mijery karazana sarimihetsika maro eo izy dia ohatrany hoe maka ny toeran'ilay mpilalao izy avy eo dia tafita any amin'ny vetivety le fihetsika ny fiteny. Izay aloha marina. Izay aloha marina izay fa tena tsy mbola mety azo atao ihany izany fa asa hitantsika eo. Eny ary tokony any amin'ny Roviana ny hivoaka ity album ity satria mino ianao ry Farakely fa tsy andrin'ny olona izay ahatongavany eny am-pelantanany an'ity deuxième album izay avoakanareo ity. Novinavinainay io amin'ny 27 ny volana febroary. Izaho no hivoahany amin'ny fomba ofisialy. Dia ny atoandro izy io izay izarako an'ilay aminareo moa ny hariva koa misy fampisehoana kely izay ho ataoko tsy hoe ho fampafantarako azy fa hisy ahafahanareo mahita an'ilay izy koa fa indraindray manko tsy afaka izay tsy afaka ny atoandro mahazo an'ilay izy dia afaka mahazo ny hariva izay ilay tiako tenenina. Fa nga zaraina maimaimpona izy ty? Tsia kosa tsy aka tsy zaraina maimaimpona fa mirary kosa nefa ny vidiny. Teninao farany ary? Ny teniko farany dia ny voalohany aloha izany mirary soa antsika rehetra ho amin'ity taona vaovao ity satria tena taona vaovao tokoa ity taona ity. Elaela tsy hitanareo izay 14 volana hozy teo anefa tsy hoe natory fa misy rakira faharoa izay niasanay mafy tany ambadika tany atolotra ho anareo ampitiavana be mihitsy tsisy fetrany fa tena hoe ampitiavana ara-baka teny izay anasako anareo rehetra akafy azy anjifa amin'ny 27 ny volana febroary ny voahany dia anasako anareo sady satria hitanareo eny hoe aiza ilay toerana sy mombamomba azy manontolo dia manasa koa amin'izay mety ho fampisehoana sy fety rehetra hitanareo mandehandeha eny manasa ampitiavana be ihany koa fa reny no fotoana ifanenantsika. Hatreo indray ny fandanana backstage aloha tamin'ity androany ity inonay fa nahazo fahafapo nahazo valiteny nahafapo avy amin'ny vahiny ihany koa isika mahakasika ny zavatra izay ho toto-sainy ao aoriana kely eo.
Farakely ohatrany tsy arotra ihany ny antany an'ity zavatra ity hoe azona hiapetraka ve eo ambanin'ny fahita lavitra eo ny larana antso ataroby sao dia mba mety hisy ilan'ny olona nareo aloka miera aminao aloha ao anatin'izao fandaharana izao. Azo apetraka tsara ka apetraka ao foana azo apetratsika eo dia ny Facebook koa mazava ho azy ahitanareo azy manana page hoe Farakely page Farakely mihitsy ilay izy fa tsisy akoatran'izay izay ahitanareo azy ihany akoatran'ny larina izay mety ho hitanareo dia manararaotra kely misaotra anareo rehetra sy ny misaotra anareo rehetra manoratra tsy akiato any amiko any mankahery sy manohana mankasitraka atoviko fa ataoko hoe izao angamba no sehatra afahako misaotra anareo rehetra dehibe anareo tsy ary voavaliko tsirairay ary tsy voavaly fa mankasitraka tompoko dia hiezaka foana. Tia manginy tsy hira farany fampizarantsika mpakafy ity anaovana veloma azy ireo indray ho amin'ny herin'ny anio arahoary veloma daholo tompoko. Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Skyone, iarahanao amin'ny rojo sy naval.